fa ny mampalelo am'izao zavatra zao de le mpitsara zay tratsany hoe tsindrio sy hoe tsy maintsy manao zao fa le mpitsara zany tokony fantatry le mpitsara ihany koa satria raha kotomananao reny olona tena mpahay lalàna sady mpamorona lalàna mihitsy mba amin'ny senana azy de ny hoe zany atao hoe dénonciation abusive zany na dénonciation calomnieuse zay nampidirina am'ty raharaha ity ohatra ny napetapetaka fatany fotsiny satria ny olona afaka mitory hoe dénonciation calomnieuse de hoe olona efa nitorina izy ka afaka madiodio mitorina azy ka raha afaka madiodio izy dia mitory am'izay rehefa aveo dénonciation calomnieuse satria nitoritory fahatany amboamboarina fotsiny izy zany am'izao fotoana zao atao hoe cinéma fotsiny hanimbana olona fa za mino fa raha zao no hoe le lalatina no sazina am'izao de rehefa tena tsy izy tsony mihitsy raha kotomanao narea nanana fahendrena satria natao président ny olokendry raha kotomanao narea de nahay lalàna ary tena mpanao restation lalàna mihitsy fatatsika tsara mihitsy zavatra zay ka za zany mieritreritra hoe hatramin'ny idirany HVM de niala tamin'le fahendrena de niala taminy koa le fahalalàna ny lalàna io ka tokony hitariny tsika fa tsy mety zao zavatra zao satria ninona zavatra resana tsy azo atao ary tsy azo eritreretana fa hoe olona efa nilozany fahamarinana olona nilozany fahendrena no mitondra atsika am'izao fotoana zao ka matahotra tsika